Fanabeazana kosa dia mandray anjara amin'ny fanatsarana ny tontolon'izay fanabeazana eto Madagasikara izay ny Canal Plus. Nisy noho izany ny fanaova-tsoa ny fifanaraha-piara-miasa ny tanterahana ny maraina teo. Manohana ny sehatra ny fanabeazana eto Madagasikara ny Canal Plus ka sekoly manodidina ny roanjato teo izay efa manana ny televiziona numerika amin'izao dingana voalohany izao no isitraka ny Canal Plus. No tanterahana ny maraina teo teny Andraharo ny fanaova-tsoa ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny télé générale ny Canal Plus sy ny ministre ny fanabeazam-pirenena. Par ce partenariat, nous allons ensemble équiper un très grand nombre d'établissements scolaires malagasy en abonnement Canal Plus. Concrètement, Canal Plus va mettre à disposition de ces établissements totalement gratuitement un abonnement Canal Plus avec l'intégralité des chaînes, près de 200 chaînes sur l'ensemble des thématiques que nous proposons. Et bien sûr, tout le matériel nécessaire à la réception des images, c'est-à-dire un décodeur, une antenne et tout le kit d'installation. Environ 200 établissements, au moins dans un premier temps, seront équipés. Tout type d'établissements, des établissements scolaires primaires au lycée public. Et bien sûr, c'est un projet national des établissements scolaires partout à Madagascar. Fandarana fanabeazana maro no hita amin'ny Canal Plus raha tsy hitanisy afa-tsy ny documentaire, ny science, ny fahalalana ankapobeny, ny vaovao maneran-tany, eo ihany koa ireo fandarana izay mampitombo ny fahaizana teny frantsay sy teny anglisy. Zava-dehibe izany raha ny fanamariana nety ny ministry ny fanabeazam-pirenena. Sorana voalohany aloha ny Canal Plus Madagasikara amin'ny fiara-miasa izay solitana iarahany tamin'ny ministera. Fatatsika fa tamin'ny fotoana lasa teo dia anjara télévision numérique fitonjato ministère avy amin'ny ministère ny poste sy fanabeazan-danja ary ny développement numérique. Ireo zany dia efa nisy akoran'izao fotoana izao dia mifampiresaka tamin'ny Madagasikara ny amin'ny ahafahan'izy ireo mampiasa araka ny tokony hoe izy amin'ny alalan'ny fisokafana amin'izao tontolo izao. Fantarao tsara fa betsaka ny zavatra afaka jerevana miainga amin'ny canal documentaire, ny vaovao sy ny zavatra maro samihafa izay tsara fantatry ny malagasy rehetra. Marihana fa maharitra efa taona izao fifanaraha-piara-miasa izao.